Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur, je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te remercier, te dire merci et chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite tes louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions, à la suivante, elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique, je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible, et moi je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté, on criera de joie pour ta fidélité. Amen. Je vous invite maintenant à nous joindre à la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions encore ce matin de nous avoir rassemblés ici autour de toi. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce sabbat que tu nous donnes, un sabbat de joie, un sabbat de bonheur, un sabbat de repos aussi. Je te remercie Seigneur parce que malgré la situation actuelle, on peut Seigneur se réunir en ce jour de sabbat. Que ta paix, ton amour et ta sérénité puissent être au milieu de ce culte et que tu puisses être présent avec nous. Que toutes les personnes qui nous regardent Seigneur puissent être touchées par les cœurs et aussi à travers la parole que le prédicateur va nous partager aujourd'hui. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray izay eto amin'ny fiangonan'i Masitela amin'ity maraina ity. Mbola faly miarabantsika izay any tokantrano ihany koa izahay. Manana tombotsoa manokana isika amin'ity maraina ity na dia hoaran'ny confinement dia mbola miaraka aminareo eto izahay. Anomboantsika ny fotoana sy hiderantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia ataontsika ny hira hideranao izahay.
Pour continuer ce moment de louange, je vous invite à chanter ce prochain chant, Attire-moi à toi. Manasanao any amin'ny toerana izay misy anao hiaraka isika hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ka dia manasanao raha afaka mandohalika ianao, raha afaka mitsangana, raha afaka mipetraka zay amin'ny toerana zay mampety anao, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay io, ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay natokana manokana
hiderananao izahay dia ny sabatanao izany. Tompo, atolotra ianao ny dera, ny aja, ny voninahitra, ny saotra noho ny fitiavana lehibe izay atolotra ao anay tsirairay avy. Ary amin'ity sabata ity dia tonga eto izahay amin'ny maha izay anay. Tompo, tsy mendrika izahay. Izany indrindra no hitodidodona ihany aminao ary angatahanay famelana ny amin'ny eloka izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Tompo, mamela ny eloka i. Amin'ity sabata manokana ity dia miaraka eto izahay, ao ireo izay any an-tokantrano mangataka aminao zay ny Tompo, ny hijerenao anay tsirairay avy amin'ny fomba manokana. Jereo amin'ny masom-pitiavanao izahay Tompo. Ao ny mety tsy salama sy trano izy ireo Tompo. Ao no mety miady amin'ny fiainana, manana olana manokana. Tompo, vao zany olana izany. Ao ireo izay mitady asa. Tompo, efa fantatray fa ianao ny mpanome ny asa, koa omeo asa ny zanakao. Ao ireo izay misedra olana manokana izay ianao irery ihany no mahafaka an'izany. Tompo, aterinay eo aminao izany. Ianao nefa nilaza fa makanesa ty amika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa ianao no ame azy ireo fitsaharana. Koa indreto izay zanakao Tompo, mitodi-doha eo aminao mba handray an'izany fitsaharana izay avy aminao izany. Amin'ity sabata ity dia manana afatra ambara aminay ianao, koa mitenena Jehova ho fa miaino izahay mpanomponao, ary mitahi ihany koa ireo izay manaraka an'izao fahita lavitra izao mivantana naizanaiza toerana misy azy ireo. Sotra ray malalo. Amen. Amen. Anoizantsika izao fotoana izao dia araka anao ny hira ifa ivelomako. On arrive maintenant au moment des dîmes et offrandes. C'est une situation particulière parce qu'on est en reconfinement, donc on n'a plus les passages des diacres dans les rangs.
Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier confinement qu'on a eu en printemps l'an dernier, on avait installé le système d'une boîte, c'est-à-dire que chacun fabriquait sa boîte à la maison et on mettait nos dîmes et offrandes à l'intérieur, et quand on se retrouvait tous ensemble à l'église, on ramènera notre petite boîte chacun pour apporter les dîmes et offrandes à l'église. Donc je vous invite encore à recommencer à reprendre cette petite boîte, à mettre vos dîmes et offrandes à l'intérieur, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et quand on se reverra, si Dieu le veut, on rapportera toutes nos boîtes ici et pour l'église. Voilà. Je vous invite maintenant à prier pour les dîmes et offrandes. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que on a pu encore se rassembler aussi aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais pour nous chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous donnes vraiment des bonnes choses autour de nous. À travers ces dîmes et offrandes, nous te remercions, nous voulons te remercier et être reconnaissants de tout ce que tu fais à travers les petites choses qu'on donne. C'est notre don qu'on t'offre aujourd'hui Seigneur, que tu puisses les prendre parce qu'on les a donnés sincèrement. Que les dons qu'on a pu offrir aujourd'hui puissent être faits pour des bonnes œuvres et que tes plans soient faits selon ta volonté. C'est Seigneur ma prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et à tous, et j'aimerais déjà dire bonjour aussi aux enfants. C'est vrai qu'on se voit pas en réel, mais ça fait quand même plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'une jeune fille colombienne. Alors un jour cette jeune fille, donc elle va à l'école et en rentrant de l'école, elle lit un livre. Et en fait ce livre elle l'a reçu de son école, c'est le Nouveau Testament. Et chaque soir elle lit ce livre. Et un jour son père il est rentré du travail et il l'a surpris en train de lire le Nouveau Testament. Et là, il était très en colère contre elle. Il lui dit « Ne lis pas ces choses, c'est des mensonges. Il ne faut pas lire ça parce qu'il y a des choses bizarres dans ces livres. » Et il lui a dit « Moi, je ne veux plus te voir avec ce livre dans tes mains. » La fille, elle était triste que son père ne comprenne pas la signification du Nouveau Testament. Et du coup, elle décida de lire le livre, mais en cachette. Donc quand son père il allait au travail, elle lit le livre à la maison. Et un jour, son père il est rentré tôt du travail. Il est rentré très tôt. Et il l'a vu encore avec le livre, avec le Nouveau Testament. Et là, il était très furieux et il lui a dit « Donne-moi ce livre, je ne veux plus te voir avec. C'est pas bon pour toi, je vais te le confisquer. » Donc la petite fille, elle était très triste de plus pouvoir lire le Nouveau Testament alors qu'elle aimait beaucoup ce livre. Et donc un jour, son père, il est parti au travail. Et quand il est parti au travail, donc lui, il travaille dans une mine. Et ce jour-là, il y a eu un petit incident. Et ce petit incident-là, il a fermé le trou de la grotte là où il travaillait. Et c'était tellement énorme l'incident qu'ils n'ont pas pu sortir. Et ils sont restés là-dedans 5 jours. 5 jours. Imaginez-vous, ça fait presque une semaine.
Et donc les secours, ils ont fait tous leurs moyens pour les retrouver. Mais malheureusement, après les 5 jours, il n'y a personne qui a survécu à cet incident. Et vous savez ce que les secours ont trouvé? Ils ont trouvé tous les travailleurs, ils étaient 10 en tout, tous les travailleurs. Et parmi ces travailleurs-là, il y avait le père de la jeune petite fille. Et vous savez ce qu'il avait entre les mains? Entre les mains, il avait le Nouveau Testament. Et il l'a gardé entre ses mains en faisant un geste de prière. Et du coup, les secouristes, ils ont donné le livre à la petite jeune fille. Et du coup, la petite jeune fille, elle était très triste. Elle s'est dit, je ne veux plus revoir mon papa, c'est fini. Et quand elle ouvre le Nouveau Testament, elle voit qu'il y a un petit papier dans le Nouveau Testament. Et c'était marqué, ma petite fille, c'est ton père. Je n'ai peut-être pas survécu à cet incident, mais moi, ce que je voudrais pour toi, c'est que tu continues à lire ce livre. Et j'aimerais aussi que tu continues à lire ce livre et que tu l'étudies très très bien. Et j'espère qu'on pourra se revoir tous les deux bientôt. Parce que moi, j'ai pris ma décision et maintenant, je fais confiance à Dieu. Et derrière le petit papier, il y avait la signature des 10 travailleurs. Ça veut dire que les 10 travailleurs aussi ont fait confiance à Dieu pendant leur dernier moment dans la grotte. Alors, ce que je voudrais vous dire pour vous, les enfants, c'est que à n'importe quel moment, il n'est jamais trop tard pour donner votre cœur à Dieu. Et n'hésitez pas à partager votre amour que vous avez pour Dieu à vos amis, à vos familles et exprimer cet amour que vous avez pour Dieu. Voilà, c'était mon histoire pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup et bon sabbat. Isaontsika dia hiditra amin'ny vaky teny fototra izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko 2:2-10. Lioka toko 2:2-10. Ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tratro izao sabata izao. Sabata izay anovoza antsika hery avy amin'Andriamanitra. Sabata izay ifandraisantsika sy hiderantsika manokana an'Andriamanitra. Androany dia mitondra ny lohateny hoe mieza manatratra ilay toetra volamena. Mieza manatratra ilay toetra volamena. Hafakely ny lohateny izay hojerentsika androany ary mino fa amin'ny famaranana ity fampaherezana ity dia samy andray lesona avy amin'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Alohan'izay dia manasa anao hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Tompo malalo, misaotra anao izay noho ny fahalalana izay mbola omenao anay amin'ny alalan'ny fampitana izao afatra izao amin'ny vahoakanao. Misaotra anao ihany koa noho ny afatra izay omenao manokana
ho an'ny vahoakanao amin'ity androany ity. Tompo, mitenena ianao fa miaino izahay. Sotra ray malalo. Amen. Amen. Sotra ny ania nitarika antsika sahady tao anatin'ny vakiteny fototra izay hita ao amin'ny lioka, izay hita ao amin'ny lioka toko 2:2-5 izay mivaky toy izao hoe ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Rehefa mijery olona iray isika ka te hanome lanja azy, dia ny zavatra fahita matetika dia avy hatrany dia amin'ny bika aman'endrika no hanomezantsika lanja azy. Jereo ange, voateraka ny ankizy, ny zaza, dia fa ozy izy tsika hoe mahafatifaty kely, tena mahafatifaty kely zany zaza izany. Dia rehefa melasa zatovo izy dia ozy izy indray tsika hoe sady tsara tareha no tsara bika izany zatovo izany. Dia rehefa lasa ihany ny fotoana, lasa tanora indray izy dia inona zavatra hita? Izy kosa aloha dia mianatra, zany hoe mandrato fianarana, ary lasa ny tombany omentsika ny olona io indray dia lasa hoe izy ity dia manam-pahalalana, zany hoe manam-pahaizana. Dia rehefa tonga lehibe ny zaza ka manana asa ara-dalàna, dia fomba andanjalanjantsika an'ilay olona indray dia zao hoe izy kosa aloha manan-karena, tena manan-karena izy ary manana toerana ambony. Raha ny fijerin'ny olona amin'ny akapobeany dia mijanona eo ihany. Fa kosa ny amaritana ny lanja sy ny tombabidin'ny olona iray dia tsy mijanona amin'izay hoe bika aman'endrika na fahaizana mampahalalana na vola man-karena izay, fa anisany tena misongadina amin'ny toetra izay ao anatin'izany famomezana lanja olona izany, dia ny fananany toetra amam-panahy tsara. Ny fananany toetra amam-panahy tsara. Dia rehefa nanontany tovolahy anankiray sendra tafaresaka, ty tovolahy ty dia nanana fitiavana tamina tovovavy anankiray. Dia rehefa nanontaniako izy avy hoe oralahy, inona tena hitiavanao an'ity tovovavy izay mahasintona anao ity? Dia ohatr'izao ny zavatra navaliny ity tovolahy ity tamiko tamin'izay fotoana izay. Oralahy ozy izy, tsy ny endrika amam-bika no zava-dehibe, fa ny aim-panahy, ny fanahy ao anatiny. Teo dia ozy hoe marina tokoa zany zavatra resahanao zany rahalahy, ary tena ny aim-panahy, ny toetra tsara izay asehony no tena zava-dehibe. Marina tokoa zany, fa na ny tenin'Andriamanitra ara dia milaza hoe zava-poana avokoa nge zany rehetra izany. Zava-poana ny hatsara-tarehy, zava-poana ny hatsaram-bika, fa izay manana fanahy izay no tena tsara. Ary ny gasy dia nilaza mihitsy hoe ny fanahy nge ny maha olona. Sady zany any amintsika, ny fanahy no maha olona. Ka izay no tiako hisaritana ny saintsika. I Jesosy koa ry havana, i Jesosy koa dia tena manome modely ny amin'izay tena hoe toetra amam-panahy tsara izay sady mahateo-tia. Raha nijerentsika ny boky ny Lioka toko 2:2-5 izay milaza toy izao teo hoe ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Isika rehetra dia sady samy mandroso an'izay hoe mandroso mitombo saina izay. Ankizy dia lasa tanora dia lasa lehibe. Isika dia samy mandroso an'izay hoe mitombo tena, lasa ny ngeza, lasa ny lava na azo vatana.
isika rehetra de tao anatin'izay fa nampiavaka an' jesosy de inona teto amin'ity toko sy andiny ity nampiavaka an' jesosy de hoe nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona eto zany a ilay hoe mandroso fitia de azo ilazaina hoe manam-panahy azo ilazaina hoe toetra mampanahy tsara sady mahateo-dy fantatritsika tsara ary fantatritsika loatra fa rehefa manana an'izay hoe manam-panahy izay ny olona mahateo-ty izay ny olona de zao mahita fahombiazana izy eo amin'ny fiainany tafavoaka izy eo amin'ny fiainany satria ananany zany zavatra zany ary i Jesosy de manana an'izay fatrany toetra mahateo-ty izay ambony de ambony ny Jesosy raha azoko tsara zany de zao ay ve misy fatrany zany ty toetra mampanahy mahateo-ty ity eny tokoa tena misy fatrany ity toetra mampanahy mahateo-ty ity ao ny fatra izay misy manana ambony de ambony ao no manana fa kely de kely ny manana an'izay ambony de ambony izay de zao voalohany indrindra aloha de lasa ohatrany hoe manjary manana fahafahana izy fahefana mahatona olona mangina kanefa mahery vaika tsy miteny akory izy hoe isy an'izao de fa tonga ny olona manampy azy mandresy lahatra olona izy mora fotsiny ny anaovany an'izay satria izy manana an'izay toe-panahy mahateo-ty izay tsy mila mandresy lahatra ely izy de fa vita ary ny olona de tiany olona mihitsy no miresaka aminy ary anisan'izany Jesosy ry havany inona ihany koa rehefa miteny izy de manaiky ny heviny ny olona satria manana an'izay hery manokana izay izy inona koa ny zavatra misy tiany olona ny miara-miasa aminy zany hoe misokatra ny fon'ny olona vao mahita azy am'izay hoe manana an'izay fatrany toetra mahateo-ty ambony izay izy de ny zavatra misy koa miaino ny zanany rehefa miresaka amin'ny zanany mora miresaka aman'olona miresaka amin'ny zanany miresaka amin'ny olona ambony miresaka amin'ny ankizy kely inona kosa indray ary ny mifanohatra amin'izay zany hoe manana n'ilay fatra ny toetra mahateo-ty izy fa ambaniny azy ireo zay manana n'izay fatra ambany zay indray de zao olona sarotra ifandraisana manahirana no miresaka aminy ary tsy tiany olona mihitsy miara-miasa vo hoe ianina aloha ataoko rery ty vo misy zavatra kely izay miseho de hafa ny fomba fijerin'ny olona amin'izay zany ilay hoe manana fatra misy kosa ny manana fatra eo anelanelany zany hoe sady tsy atsy amin'ny ambony izy no tsy aty amin'ny ambany ny fanontaniana mety apetraka ao any atokantrano any sy ny mety apetrakitsika amin'izao fotoana izao de hoe ahoana ny fomba ampiakarana ahoana ny fomba ampiakarana izay fatra izay mba hoe ananana ny izay le fatra ambony de hoe ny toetra mahateo-ty fatra ambony toetra mahateo-ty izay ahoana ny fomba atao mba hananana izany misy torohevitra maromaro reto izay inona fa nety tamin'ny hafa de mety amintsika ihany koa izay manaraka izao fampaherezana izao androany zany hoe raha atsika ireto fomba ireto de afaka miakatra ilay fatra mahateo-ty ao amintsika ny voalohany de zao ny voalohany de zao tiavo aloha ny tenanao tiavo aloha ny tenanao mianara mifaly amin'ny tenanao ampifalio ny tenanao inona ihany koa ianao no olona voalohany tokony ho resy lahatra aminao
mandresy lahatra ny tenanao ianao zany a de ianao no tokony ho resy lahatra voalohany amin'ny tenanao. Inona ihany koa ankafizo ny antsaram-panahy efa anananao, ankafizo zany. Ary inona ihany koa ankafizo ny ezaka tsara efa vitanao. De zao raisom-po ny fanamariana izay ataon'ny olona, raisom-po ny fakasitrahana izay ataon'ny olona. Ianao kosa tena nahafinaritra iny tsikitsiky izay nataonao androany iny e, tena nahafinaritra. De raisom-po izay fankasitrahana ataon'ny olona izay. Raha ohatra ka misy ny tsy fahombiazana dia aza manaratsy tena. Hoe tena saranga tena tsy mety mihitsy, tena za mihitsy ny tena vendrana, aza manaratsy tena. Mety izy koa ny hoe zavatra zay mifanindry, na ohatra hoe zavatra miseho ao anatiny fa izao mamindra fo amin'ny tenanao. Ianao koa zany de mianatra ny mamindra fo amin'ny tenanao. Ary ny zavatra tena tsara de zao hoe ataovy tsara sy ampitiavana ny asanao. Manana fifaliana amin'ny tenanao hoe zay zany izy raha bangona tokana ny am'izay hoe tiavo aloha ny tenanao. Inona no mety ho vokatra zay? No mety ho vokatra zay no mety ho fiatraikany zay de zao isy fiatraikany manokana zay amin'ny tenanao. Amin'ny tenanao satria iova ny tenanao eo. Ary isy fiatraikany manokana koa zay amin'ny zanakao, satria rehefa hita ny zanakao hoe ineny kosa aloha de tena tsikitsiky foana ny ataony atao trano ato e, na mahandro sakafo izy na miborosy trano izy na matory izy de hita foana ny fitsikitsikiny ato trano, lasa hita ny zanakao izay. Ary misy fiatraikany any amin'ny zanakao. Mety misy fiatraikany koa zany amin'ny fiainanao, satria ny mpiray vodorindrina sy ny fiarahamonina mahita an'izany de variana ary makatahaka ny amin'ny zavatra zay ataonao. Voalohany izay. Ny faharoa indray ny amin'ity hoe mampiakatra ny fatra ambony amin'ny toetra mahateo ity de zao ataovy fiainanao ny manampy ny hafa. Misy olona de tena mandany fotoana mihitsy izy manampy ny hafa. Tena hoe inona no azoko anampinanao, hitadavana asa sa inona ny azoko, tena mandany fotoana ny olona. Izany zavatra zany de zao anisany mampitombo ny fatra ambony amin'ny toetra mahateo tia an'iny olona iny. De vokatr'izay zavatra zay de lasa tian'ny olona izy. Raha fa misy zavatra tedaviny amin'ny olona, misokatra ho azy ny fony olona satria izy efa mpanampy olona. Azotsika le izy. Ny zavatra misy de zao ho vahaolana ho an'ny namana isika de tokony ho vahaolana ho an'ny namana, fa tsy isika indray no lasa ohatrany hoe olana ho an'ny namana. Na ao atokantrano zany itsika tokony ho vahaolana ao atokantrano, fa tsy ny tokatsika indray no lasa olana ao atokantrano. Itsika de tokony ho vahaolana any am-piasana, fa tsy itsika indray no mitondra olana any am-piasana. Ary izay zavatra zay de mampiakatra ny fatra ambony amin'ny toetra mahateo tia atsika izay. Fahatelo. Ny fahatelo de zao mavesa-danja izy ity, satria anisan'ny zavatra kely nefa sarotra amin'ny manao azy. Aoka ho tia manaja olona, aoka ho tia manaja olona. Zava-misy amin'izao de tian'ny olona mihitsy zany hoe ajaina izany e. Ary ny olona tena hoe manaja olona ohatr' zany de miakatra ny fatra ambony amin'ny toetra mahateo tiany. Manaja olona izy, na ny zaza aza de ajaina. Inona ny atao anao anaka? Inona ny zavatra ilainao? Zany zavatra izany de anisan'ny mampisongadina. Lasa misokatra ho azy ny foniny ankizy,
lasa misokatra ho azy a ny fony ireo zay ajaina de lasa inona ny ataoko anao hoe inona ny zavatra azoko ataonao zay le izy ary ny fanajana indrindra fa ny ao atokantrano no ampivady de tena zava-dehibe mihitsy a fa mampisokatra ny fiainantsika amin'ny akapobeany marina tokoa fa rehefa manaja olona isika de lasa manana n'lay atao hoe fiainana mahalala fomba zay ampianarina ny zaza izany any amin'ny sekoly de ny malala fomba mba malala fomba ianao e fa inona avy le fomba tokony a ho fantarina eto ao a ny fomba fietsika rehefa misakafo ohatra ao a ny fomba fahaizana miaina rehefa miresaka aman'olona ohatra ao a ny fomba fifandraisana rehefa any amin'ny toerana any amin'ny asa mahay mifandray a de zay le zavatra ilaina ao ihany koa ny fahaizana miaino izay zava-dehibe a eo am'izany hoe fahalalam-pomba izany ary eo ihany koa ny fahaizana mandanjalanja ny teny avoaka izay mahasolafaka olona maro de maro a izany fahaizana mandanjalanja ny teny avoaka izany aoka ho tia manaja olona anankitelo zany zay ny hitatsika ny voalohany a de hoe tia voalohany ny tenanao a ny faharoa ataovy ho fiainanao no manampy ny hafa fahatelo a aoka ho tia manaja olona ozy izy ny fitenenana manao hoe ny fahalalam-pomba tsy voavidim-bola fa mahavidy ny zavatra rehetra eny tokoa tena marina izany tsy voavidim-bola ny fahalalam-pomba fa mahavidy ny zavatra rehetra rehefa nanontaniana ty mpivarotra anankiray de ozy izy hoe zaho izy izy a rehefa tao anatin'izay hoe ny safidy ny ampiakatra ny fatra ambony amin'ny toetra mahateo ty zay rehefa sarika tamin'ny olona zay tonga miantsenao amiko aho izy izy a de iny olona iny a lasa nitarika olona hafa tao amiko indray a ary lasa naninona ny volako lasa nitombo a ny vola niditra tao amiko vokatra zay a fahalalam-pomba izay mahafinaritra izany ary lasa anisany hoe toetra mahateo tia izany androany de nyteny aminareo ateo hoe miezamana tratra ilay toetra volamena ity fa efatra ity a ilay toetra volamena zay ity koa hozaraina amitsika de ilay hoe mandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona izay hoe manam-panahy toetra mampanahy tsara mahateo ty inona ary zany ity fa efatra ity ilay toetra volamena zao aloha nefa no tsara mariana ny zavatra tsara mariana de zao ity toetra volamena ity a de manana hery vaika mahatona olona ary toetra izay tsy ananan'ny olona firy izy ty ka izao ireo zay olona manana nyty toetra volamena ity a de manana tombony lehibe izy satria maninona betsaka no mitady azy betsaka ny mikatsaka azy ary anisan'izany Jesosy tetafina mihitsy Jesosy aiza indray Jesosy mandalo aiza indray Jesosy am'izao fotoana izao satria manana an'izay toetra mahateo ty izay izy ka ity toetra volamena ity zany a de zao ny fiainana amin'ny marina ny fiainana amin'ny marina inona moa zany marina izany marina izany a de zao tsy mandangy tsy mangalatra tsy fetsifetsy tsy mamitaka tsy manao kolikoly ary mbola azo tohizatsika daholo a hoe inona koa no mbola tokony ho tohy an'izany hoe fiainana amin'ny marina izany ary ny zavatra tena mahafinaritra de zao raha tonga atsika ao amin'ny tokantrano izany zany hoe fiainana amin'ny marina izany raha tonga atsika any amin'ny toeram-piasana izany eny raha tonga atsika ao amin'ny firenena izany toetra volamena izany de fiainana amin'ny marina am'izay fotoan'izay a de lasa tian'ny olona isika lasa azon'ny olona hitokisana isika
lasa ahoana re zany ny filaza azy hoe raha ao atokantrano de zao raha ao atokantrano de zao ny filaza azy hoe lasa ray aman-dreny a mamboly filaminana ao atokantrano isika lasa ray aman-dreny mamboly filaminana ao atokantrano isika ary zany zavatra zany a de lasa mitarika ohatrany hoe manome ohatra tsara ho an'ireo zanakitsika isika ry havana ry fiangonana malala isika zay mijery am'izao fotoana izao raha ataonao ireo de azo antoka fa hitombo ny fatra ny toetra mahateo ty eo aminao raha arahinao ireo tranga ireo de azo antoka fa hitombo ny fatra ny toetra mahateo ty eo aminao manjary manaiky anao atsitrapo ny olona manjary lasa miraiki-po aminao ny zanakao lasa tsy aniry olona ianao izy ny malagasy fa lasa inona lasa irin'olona lasa irin'olona ary lasa olona afaka ianao satria manao ny tsara mandrakariva lasa olona afaka ianao satria manao ny tsara betsaka ny fitahiana zay atobaka Andriamanitra ao aminao satria olona manao ny tsara ianao ary manana n'izay toetra hoe mahateo ty izay ry havana malala mieza manatratra ilay toetra volamena mieza manatratra izany toetra volamena izany toetra mampanatsara mahateo ty feno fahamarinana jerentsika fa natao hoe toetra volamena le izy satria zao ny volamena de maninona tsy mety levina ny volamena de maninona tsy miova rehefa anaovana ny volamena de maninona tsy miova loko fa tena tsara ny volamena zay mahatonga azy hoe toetra volamena inona ihany koa ny volamena de manandanja ary sarobidy lafo vidy ny volamena ary ny olona manana zany toetra izay amampanahy tsara izany de sarobidy izany sarobidy izany ry havana malala tian'Andriamanitra ny sokafany masontsika fa tsy hoe rehefa izao ny toetra tsika de hijanona am'izay itsika fa Andriamanitra ry havana de afaka mampiakatra ny toetra tsika ho any am'izay hoe ambony izay de ny fatra ny toetra izay mahateo ty izay afaka ampiakarin'Andriamanitra ohatrantsika mampiakatra volume io afaka ampiakarin'Andriamanitra izay toetra izay kelikely tao amintsika izay ho lasa toetra tsara ho ambony ary ho lasa itsika indray lasa betsaka ho azy ny olona manantona atsika noho izay toetra tsara izay ananatsika zay fa zava-misy ange am'izao fotoana zao de zao ahoana moa no hitombo ahoana moa no hitombo no hitoetra ao anatytsika zay ao amintsika ao satria tsika nge indraindray miziriziry aloha zay ranga hijanona eto ihany mistagina ozy izy ny tanora aloha zay izy tagina eto aza tsy izany tsony zao fa manasa anao a mba hampiakatra an'izany fatra ny toetra mahateo ty ao aminao izany manasa anao aho mba tsy le ao an-trano ao de tsy mety diso mihitsy manasa anao ampiakaro zany fatra izany manana ny heviny foana ao an-trano ao ary indraindray de tsy mampiseho modely an'ny ankizy ry havana rehefa mandray an'i Kristy isika mandray an' Jesosy ho modely am'izay hoe maneho ny fatra izay mahateo ty izay mandray an'izay toetra volamena izay de mazava ho azy fa ny fiainana mandrakizay de ny volamena no rombahantsika izay tsy mety loha ny volamena izay tsy mety simba ary manana sarobidy izay no rombahantsika ry havany fotoanany izao andraisantsika fanapahan-kevitra anatrarana izany toetra volamena izany de anao fanamby
dia anao fanamby isika mba ioty amin'izany toetra volamena izany, andeha mba anao fanamby amin'izany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 4:7, andininy 4:20, manao hoe: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Izany ry havana no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa miaraka aminy isika. Esoriny ny toetra antsika izay taloha, fa omeny toetra vaovao isika, dia ilay toetra tsy mety loha izany. Ary omeny amintsika koa ny fanahy izay ataony ao anatisika ao, dia lasa ny fo vato soloa ny fo nofo, ka lasa tena hoe ao amintsika Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ry havana malala, mieza manatratra ilay toetra volamena, mieza mibanjina ny fiainantsika, ary mieza manatratra izany fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany, dia ny andrombaka ilay volamena izay omeny antsika rahatray. Ny vavaka izay asandratra ao amintsika dia ny mba samy ahatratra izany tanjona izany isika rehetra, ka ahatratra an'izay hoe toetra volamena izay, ka hitarika ny olona rehetra izay mbola tsy manana ny Jesosy, ka izarany zany ho an'ireo namana izay mila an Jesosy. Ho tanteraka amintsika ane izany. Amen. Amen. Je remercie Dax pour sa prédication. Afin de continuer ce moment de culte, j'aimerais aujourd'hui vous présenter un chant. Nous aimerons toutes vous présenter un chant. Ce chant, ça s'appelle Ébloui. Dans ce chant, on parle de la grandeur de Dieu, mais aussi de notre volonté de rester auprès de lui chaque jour. Secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Manasanao hivavaka, vavaka isika. Ray malala tsara indrindra izay any an-danitra eo. Akory ny fifalianay noho ny teninao izay mampahery anay mandrakariva nomenao anay tamin'ity atoandro ity. Faly ny fonay satria mampiakatra ny fatra mahateo ity eo aminay. Izany no tianao hanovana ny fiainanay. Ray malalo, ampio izahay mba
anatratra izany toetra volamena izany. Ray malalo aoka ianao no hoe akaikinay mandrakarivo isakambina anay ary ampahery anay amin'izany lalana izay ho diavina izany. Tompo malalo, mino izahay fa ianao ilay mpialo lalana anay, ianao ilay mpampahery anay no tsy mahafosy tsy mahasaraka anay. Amin'ity androany ity dia manana tsodrano omena anay ianao, raiso ny tsodrano. Ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahina no marina. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Amen. Ho fanaovana veloma ary dia zao sokafy daholo ny saritsika dia fanao fahofatanana isika menakavy ho mariky ny fanaovam-beloma. Apotrao ny sary dia manao veloma daholo isika ary mirary sabata mahafinaritra amin'ity sabata ity. Tazanay avokoa isika rehetra, ary faly izahay mahita antsika rehetra. Mahafinaritra manana vahiny ihany koa tsika miaraka amintsika dia ny rahalahy hery menakavy izay avy any Vendée. Faly izahay mandray anareo rahalahy hery ary fifaliana ho amin'ny fiangonana izany. Koa dia ambirary sabata mahafinaritra ho antsika menakavy. Saotra indrindra tompoko. Amin'ny larobia